Ametraka lamina vaovao manome alalana ireo sapapampianarana ambony ny fanjakana mba hiatohana ny fenitry ny fampianarana araka ny fanambarana nataon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Eo ampahamolavolana izany ny rafitra manome alalana ny fisokafan'ny sapapampianarana ambony ny Commission nationale d'habilitation ny CNH no avaozina sy natsarainy ireo fepetra fanomezana fahazon-dalana. Jerena manokana anisan'ny mpampianatra raikitra sy ny marim-pahaizan'izy ireo. Ny fitoerana nahazo naoty 570 amin'ny isa-zato amin'ny fanombanana farafahakeliny no afaka mahazo fankatoavana. Melohan'ny anatanterahana ny fanomezana ny fahazon-dalana dia isy ny fidinana ifotony ataony avy ao amin'ny ministera eny amin'ny foibem-pampianarana mangataka fankatoavana. Ho fanamafisana ny fahaiza-manao amin'ny fanadihadiana sy ny ady amin'ny heloka be vava amin'ny sehatra ny fanondranana olona antsokosoko dia mpitandro ny filaminana malagasy miisa 570 no niofana momba ny fandravana tambanjotra azy io lampanararoatra ireo mpifindra-monina tafiditra amin'ny fiaraha-miasa stratejika erovana ireo ny arambony sy adina amin'ny mpanao trafika ny fiofanana araka ny fampahafantarana nataony masoivo frantsay eto Madagasikara. Manampahaizana frantsay no nanome ny fiofanana teny amin'ny sekoly ambonin'ny polisy pirenena teny Ivato. Vita soniny fiara-miasa eo amin'ny fandaharana seran-tany momba ny sakafo PAM sy ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asana ny OIT ananganana vahaolana maharitra ho an'ireo vondron'olona marefo. Faritra enina no azo tombony amin'izany dia Analamanga, Androy, Atsimo-andrefana, Fidovinany, Vakinankaratra ary Vatovavy. Ho tanterahina amin'ny alalan'ny fomba fiasa imony tetikasa ahafahana manangana toeram-pamokarana asa tanana manajara ny faritra voatondraka. Mamorona asa mendrika indrindra ho an'ny tanora sy ny vehivavy. Jerena amin'ny alalan'ny tondro toy ny fiainan'ny fatiantoka aorian'ny fidinjana ny fanatsarana ny fidiram-bola sy ny sisa ny vokatra. Ratsy ny vokatra ho an'ny Barea latsaky ny 17 taona izay miatrika ny fiadinany amboaran'ny Kozafa atao any Harare Zimbabwe raha ny lalao voalohany natao Androany Zuma. Resy tamin'ny samavesatra iray no telo ny ekipa pirenena malagasy raha ny fanandrana tamin'ny Malaloi. Lesoka ho an'ity ekipa pirenena malagasy latsaky ny 17 taona ity ny famonom-baolina. Nanana herijika ny anenjehana ny isa izy ireo saingy ratsy ny tany amin'ny famaranana. Nanatomby ihany koa tamin'ny tanjaka ny mpifanandrana tamin'izy ireo ka nanahirana ny vodilaharana malagasy. Nandritra ny fidirana voalohany ny baolina roa maty raha fidirana faharoa kosa ny iray. Tany amin'ny fepitoana fanampiny vao nahavita nampienanisa ny Barea latsaky ny 17 taona. Ny Afrika Atsimo no mifanandrana amin'ny malagasy mandritra ny lalao faharoa atao ny alahady izao. Miomana tanteraka amin'ny fandraisana anjara voalohany amin'ny fiadinan'ny Coupe de la CAF amin'izao fotoan'izao ny AS Fanalamanga efa manamafy ny ekipa amin'ny alalan'ny fanampiana mpilalao vaovao izy ireo. Isan'ireo anatevi-daharana azy ireo itendry manovo Randrianarjona araka ny fanazavany Tity Rasoanaivo mpanazatra dia efa niaraka niomana tamin'ny AZ Fanalamanga nandritra ny andro vitsivitsy itendry. Ity mpanafika avy any Ilafy ity dia niverina tandrazana tao aorian'ny fitsapana eritaona tany Ejipta ary nanatevi-daharana indray ny Disciple FC. Momba ireo mpilalao roa hafa indray dia nilaza i Harlem Rabevahiny tale jeneralin'ny Fanalamanga fa mbola mitohy ny fampirarahana ary avoaka amin'ny fomba ofisialy izany rehefa vita ny soni. Andro vitsy sisy ananan'ny ekipa avy any aloatra Mangoro anamafisana izany. Ny AS Fanalamanga dia hiatrika ny club Ferroviario de Maputo any an-drenivohitry Mozambika amin'ny lalao mandroso ny 20 septambra izao. Any Maputo ihany no ataony lalao miveriny eo amin'ny roa tonta.